dia ho ampitomboana amintsika mianakavy tsy hakanavaka hatrany hatrany a ny fiadanan'andriamanitra ny fahasoavan'i jesosy kristy ary indrindra ny firaisana mandrakariva ao amin'ny fany masina. Pasteur Tojo Ranavaromanana no miaraka aminao izay anonona teny pasoavanao anao androany a fa ny fiainanao ao aorianany fanaranao ny tiafatry ity dia ho tahaka ny fipoakandro maraina, me mamiratra, me mazava, me misonitra mandra-pitsenantsika an Jesosy any amin'ny rao lanitra. Tena te hanao fanambiny tsiraray avy a na ianao zay efa ela nanomponany tompo, na ianao zay voaingana, na ianao zay sambany tena hoe ifamatotra am Jesosy hanolotra ny fiainanao azy. Ry havana, tsy misy fiainana hoe mitsororoka zany ao amin'Andriamanitra. Tsy misy an'izany hoe fiainana tsy misy fiovana zany ao amin'Andriamanitra. Fa ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra dia fiainana mivoatra, fiainana makany amin'ny fahatsarana, fiainana me mamiratra. Amaky tenin'Andriamanitra aminao rehefa aveo fa alolotsika hivavaka. Ray tsara indrindro mivavaka manokana ny tsiraray avy ane izay tafoana amin'izao afatra izao dia hisonitra ny fiainany. Makany amin'ny fandresena izy, raha va amin'ny aretina izy dia makany amin'ny fahasalamana, raha va any amin'ny fampotehana izy dia makany amin'ny fitsanganam-piainana, raha va any amin'ny aizina izy dia mizotra makany amin'ny fahazavana. Zany ny fiainana miaraka aminao. Misaotra Jesosy. Amen. Hoy ny Baiboly, ohabolana toko 4:7-12 fa ny lala marina dia toy ny fipoakandro maraina izay me mazava mandra-pitatao vovonan'ny andro. Soritsorita amin'ny Baiboly eto fa ny fiainan'olona kiray miaraka amin'Andriamanitra, ny fiainan'olona kiray ao amin'ny Kristy misitraka an'ilay fiainam-bavao dia tsy fiainana riavana ilay hoe ho maro tsy miova. Zavatra mitranga amin'ny fiainana eto ambonin'ny tany na inona zavatra eritreretina tsara indrindra androany rehefa lasa ny 2 volana, heritaona, 5 taona dia hita hoe raha trano le izy dia miofo ny lokony, raha fiara le izy dia misy fahasimbana, raha olona le izy dia mitombo taona. Ny zavatra rehetra zany dia misy zavatra oatra miova fa ny fiainana ao amin'Andriamanitra tahaka ny fipoakandro maraina. Hainao moa inona ny dikan'izany? Me mamiratra, makany amin'ny fahazavana, makany amin'ny fahatsarana. Noho izany aza manaiky mihitsy ianao ho feran'ny zavatra nitranga tamin'ny lasanao fa no avinao dia me mamiratra, me makany amin'ny fandresena ary zasy ianao io ifampitantana hitsenan'i Jesosy eny amin'ny rao lanitra indray androany. Noho izany manaova fanambo hoe araka ilay afatra fonarahako tamin'ny MCTV tsy mijanona amin'izao ny fiainako. Izay mihitsiny, jereo ny fiainanao, jereo ny fiara-panahinao, jereo ny farim-piainanao fa rehefa tonga ao amin'Andriamanitra tsika dia lasa dia marina ny fiainantsika. Me mazava, me mamiratra, me makany amin'ny fahatsarana ary ataon'olona fianatra ny fiainanao manomboka eto hoe ino zany, iaino zany, raiso zany fa mitranga aminao zany. Ivavaka tsika. Ray tsara indrindro, misaotranao manokana ny amin'ny afatra fony arahana iteto. Ambarako sady fa na iza tafoana amin'ity afatra ity me mamiratra ny fiainany, me mitombo refy ny ara-panahiny, me mivelatra makany amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny azakazaky ny fiainany ary ireo hery ratsy rehetra ny azo nazy tsy mahazo anazy tsony no ny herin'ny fahazavan'ny voninahitr'Andriamanitra. Amen. Pasteur Tojo Ranavaromanana no niaraka taminao. Zarao mba ampaherin'ny hafa zao afatrao satria any ambadika any ho iako mety misy fiainana mikrorosofana, mety misy fiainana makany amin'ny fahasimbana fa rehefa tafahoana amin'ny Kristy ny olona kiray dia me mazava makany amin'ny famirapiratana ny fiainany. Tahin'Andriamanitra torotompoko.